vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asa Nanisik ang punyang palay aminiran miarabantsika mianakavy zay manaraka an'izao fahita lavitra sy onjam-peo izao a ny pasteur fandeferana David sy ny pasteur Iandro no eto amin'ny fanolorana zay izarany teny Andriamanitra indray eo amintsika mianakavy a manerana ny Tomasina hatrany amin'ny toerana lavitra indrindrany a fotoana goavana anankiray no afahantsika miaona andray a afahantsika mifampiresaka mifamampahery afahantsika ihany koa mitondra fampianarana ny baiboly dia milaza manao hoe nandefa ny teniny izy mba ahasitrana azy ary hanafaka azy amin'ny longozy any anjerany miarabantsika ny anatin'ny tokantrano miarabanao pasteur Iandry Inato miaraba pasteur David fandeferana miaraba ihany koa tsika ampijery ny fahita lavitra miaraba tsika tsirairay voaka ny Tomasina indray nadaty fotoana androany zay andraisanao fampianarana fampiherezana andraisanao tenin'Andriamanitra ihany koa eny amin'ity plateau ty pasteur ia milohan'ny zavatra rehetra pasteur Iandry dia ivavaka isika ametraka an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra ahafahan'ny olona tsirairay avy mandray an'ilay teny a manasanao iaraka ivavaka aminay a ivavaka tsika tompoko ray masinao makasitraka ny amin'ny fahafahanay a mizara ny teny fahamarinana mizara ny sitraponao indray eto amin'ity toerana ity ny mizara ny programanao mizara ny fahaiza manaonao iraka ihany izahay kanefa tompo a mino fa ombanay ianao ta io manokany reto mpanaraka ny fandarany reto a amin'ny anaran'i Jesosy amen eny tompoko amaky ny tenin'Andriamanitra tsika pasteur Iandry a ary ao aorianan'izay dia hitondra ny fanazavana reo karazana zavatra ampitondrain'Andriamanitra amin'ity fotoana ity moa zany a dia manasatsika mianakavy ihany koa ety ampiandohana sady pasteur Iandry ny amin'ny fitoam-bavaka angeza be goavana dia goavana isaky ny alarobia amin'ny 12 ora atoandro ary alakamisy amin'ny 12 ora atoandro ary ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny fohy be ny trano fivavahana vaony oloko mangarano 200 metatra mitsofoka amin'ny Damaskosy iny fiangonana Damaskosy mitsofoka 200 metatra mangarano 2 zany ary ihany koa ny eto Akirihiry apitany Bazarmay ao amin'ilay toerana ngeza be antsoina hoe Paradise teo aloha izany amaky ny tenin'Andriamanitra isika pasteur ao amin'ny Jaona toko 5 Jaona toko 5 eo amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahadimy Jaona toko 5 andininy faharoa ka hatreo amin'ny andininy fahadimy ary nisy fary any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry zay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda misy fialofana 5 tao no nandriny mararomaro ny jamba ny mandringa ny matila ary nisy lehilahy anankiray teo zay efa narary 7 taona raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy dia hoy izy taminy teo sitrana vai anao zay fanontaniana izay no anisan'ny zavatra goavana eto amin'ity tantara ity pasteur Iandry ry mpiaino ajaina be dia be amintsika no mandalo olana efa 5 taona 12 taona nitondrana ny ngidiny zany hoe fahoriana ao atokantrano zany ianao 17 taona zanakao voalohany zao efa manana karapanondro io nareo mivady mbola miady lafa ity tantara ity pasteur Iandry dia tantara anankiray makasika ny fandalovan'i Jesosy zany hoe Jesosy Kristy tenany tsy mba mpianatra na olo-kafa no mandalo fa Jesosy mihitsy zao ny zavatra hozarainay aminao androany ho anao zay manaraka an'izao fahita lavitra sy onjam-peo zao rehefa nandalo Jesosy
teo amin'ny fitoerana anankiray efa fivorian'ny olona marary zany io pasteur Iandry efa eo mihitsy ny toerana fandehanan'ny olona marary ary lazaina manao hoe eo amin'ny fariany Betesda na ranony Betesda zany hoe io rano io de mana tantara pasteur Iandry rano mana tantara isaky ny misy anjely tonga eo amin'ilay rano de zay marary mitsoboka ao voalohany sitrana salama pasteur Iandry zany hoe misy tantara manokana zany io toerana io de teo na tonga n'ity lehilahy ty sitrana nandritra 7 taona izy narary fa sitrana rehefa nandalo Jesosy be de be olona no manontany hoe inona ny tokony ataoko pasteur mba hasitrana marary ianao mety ozy izy mihitsy ny baiboly hoe jamba mandringa matila ary mazava ho azy fa reo zay nanana aretina somary ohatry mbola tsy de mampaninina loatra tsy nandeha teny fa mbola afaka mandehandeha ohatran'ny olona rehetrarehetra zany hoe reo sokajin'olona marary teo de sokajin'olona efa resy tanteraka sokajin'olona pasteur Iandry raha ny amin'ny filazantsara hafa no miresaka azy de nisy olona narary maro akoatran'ireo teo fa reo aloha no resahan'ny baiboly marary ny jamba ny maso mandringa ny tongotra matila zany moa am'izao androtsika zao de le tratsan'ireny AVC reny be de be an'ireny zany teo pasteur Iandry ary zao ny zavatra navarina fa naninona ny tsireny olona rehetra ireny no sitrana fa fantatry Jesosy fotsiny hoe ity lehilahy ty efa narary nandritra ny taona maro ry mpiaino ajaina te hitodika aminao manokana zay ry mpijery ny fahitalavitra zay de ampafantatra anao ny iraka nampanaovina ny trano fivavahana vaony oloko ny iraka nanirana anay de ho amin'ilay zavatra anankiray antsoina hoe délivrance mety gaga ngamba ny olona mijery pasteur any andry zareo de délivrance zany foana eny tompoko satria zay no iraka nampanaovina anay nampanaovina Andriamanitra n'izao ministera misy anay zao ka izay no anasanay ianao amin'ity alarobia amin'ny 12 alakamisy amin'ny 12 sabotsy moa manerana ny trano fivavahana vaony oloko fa ny alarobia alakamisy de etsy amin'ilay toerana antsoina hoe paradise akiriry mety enonao mihitsy manao hoe enao efa tsisy vahaolana ntsony ny fianakaviana efa manilikiliky anao hoe ny havana efa mandatsa sisa hoe sitrapony ianao ny eretanao amin'io vadinao io mety vady maditra ny olanao vatanao salama tsara fa ny vadinao maditra inona ny fiatraikany fonao lasa marary de tratrana AVC ianao tratrana areti-po ianao ary tratrana gros cœur ianao mivonto ny kibonao mivontovonto ny vatanao ny tananao ny tongotrao ny tiana ho resahana aminao androany de Jesosy Kristy avy any Nazareta mandalo tonga eo amin'ilay toerana antsoina hoe Betesda na ihany koa tonga ao amin'ilay toerana antsoina hoe trano fivavahana vaony oloko eo amin'ilay toerana anatanterantsika fitoam-bavaka Jesosy Kristy de tsy miova omaly tamin'ny andro ny farian'ny Betesda tsy miova anio am'izao andro iresahana ianao zao de maro ny olona anaovan'Andriamanitra zavatra ary tsy miova mandrakizay tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra fitoam-bavaka anankiray zay anasana ianao anehoinay aminao Jesosy Kristy avy any Nazareta manasitrana Jesosy Kristy avy any Nazareta manafaka olona Jesosy Kristy avy any Nazareta mamonjy olona ho afaka eo no eo manome toky ianao fa nambo no apetrakay zay tena mitsotra aminao amin'ny anaran'i Jesosy raha mino ianao de ho hitanao io voninahitr'Andriamanitra io raha mino ianao de ho tsapanao ny voninahitr'Andriamanitra ka tongava amin'ity fitoam-bavaka anankiray ity amboary ny fandaram-potoananao mety avy any am-piasana ianao de afaka tonga mety avy any amin'ny toerana maro isan-karazany mikarakara mpianatra ianao tsy mianatra moa ny mpianatra isaky ny alarobia arivo zany afaka miazakazaka ianao manenjika an'ity fotoana ity alarobia amin'ny 12 ora tolakandro etsy amin'ny foibe ny trano fivavahana vaony oloko ankiriry izany pasteur Iandry ia magasitraka pasteur misy andreto miaino ny onjam-peo sy manaraka ny fahitalavitra eto pasteur miainao anatin'izany zavatra zany hoe tena efa tratran'le hoe akory atao any hoe efa tsy misy efa tapidalaka re raha izay no azo ilazana azy hoe efa tsy mahita lalaka izorana tso satria misy ny pasteur ny olona zao tena apahoriny ty resaka aretina resaka AVC ty tena mahita olo ianao ny amin'ny arabe tena apahoriny ka eto de tsara tsondrina mihitsy hoe zay no iraka nampanaovan'ny tompo anty trano fivavahana vahaony oloko ty hoe manino moa tsika pasteur tsy miantso ny mpanan-karena tsy miantso ny milliardaire tsy miantso ny ana fa manino tsika miantso ny olona sahirana miantso ny olona voafatotry ny asana devoly reo olona karazana apahoriny le karazana aretinareo reny no atsona eto am'izao andanina vola ekarantsika amin'ny plateau tahaka an'izao
atao eny amin'ny onjam-peo sy ny anaovana trakte rehetrrehetra satria mahita aritsika paster dia efa anisan'ny olona ny aina tanatin'izany hoe fampahorina nataony devoly zany napahoriny satana izany tamin'ireny karazana fantrana sy ny tsy fananana reny ka ozy ny ten'andriamanitra fa ianareo izay nomena mamaim-poana dia mba mizara mamaim-poana ka atsika tsy hoe mizara mamaim-poana fa mandova olona dia satria tia hamonjy fanan'olona maro ka tamin'izany fotoana rehefa mipetraka eo amin'ny farehany Betesda ny olona maro zay ao anatina tsy fahasalamana ary za mino paster fa misy olona efa nioatran'izay telopolo taona zay narary teo fa saingy hoe io moa no fanena tamin'i Jesosy io no fanozy tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy tao anatin'io fotoana io maro izy marary napetraka teo miandry ny fihetsehany-drano ary ny fihetsehany-drano tsy fantatra hoe roviana hoe afaka herinandro ve sa afaka tapa-bolana sa afaka ray volana fa dia noho ny ty hoe te ho sitrana ny hoe mafy zany hoe te ho sitrana zany paster mafy zany dia miretana eo mandritra ny telopolo taona raha ny an'ity lehilahy anankiray ty foana no resana satria ny resamin'ny baiboly hoe telopolo taona izy niandro ny fihetsehany-rano ary misy fotoana io rano io mihetsika tonga amin'ny fotoana anetsehany anjelany io rano fa zay afaka matanjatanjaka sy ny olona afaka misy mibata ihany afaka tafaroboka voalohany eo kanefa na dia zany na zava misy dia zao tsy nahakivy an'ity rahalahy ty fa niretany teo foana hoe endrasiko fa tsy maintsy mbola ho avy ny fotoana zay andraisako fanasana eto amin'ity toerany ity todika manokana andretolona manaraka an'ity fahitalavitsy ty androany hoe inona zavatra mahazo anao amin'izao ora sy fotoana andrenesanao ny toroteny ity sy ahitanao zao fahitalavitra zao inona ny zavatra tena hitanao hoe mamatotra anao ary tsy nahafahanao hoe nitady vahaolana ianao tasy taroa zao tsy nahita vahaolana androany ny fotoana netsehanaandriamanitra fahasoavana eo fiainanao raha mino ianao androany dia manentana anao zay amin'ny anaran'i Jesosy tsy hoe izy Jesosy mivatana indraindray moa paster amin'izao fotoana efa betsaka toy ny hoe Kristy santo sy ny sisa tony dia hoe so everiny olona fa sao dia misy Jesosy avy any Amerika Afrika indray tonga eo na misy an'le eto Madagasikara fa misy an'le lanjalanjaina ireny mialatsina zay fitenenana zay fa te hanambara aminao zany fa ny tenin'Andriamanitra no iainantsika zay voalaza atao anatin'ny baiboly fa tsy niova ny herin'i Jesosy io maly sy an'io ary mandrakizay ary raha le lehilahy rehefa tonga ny fotoana tsy le rano no nanasitra anazy fa ny fotoana niona ny tamin'i Jesosy teo no nandraisana le fanasitranana fa na dia efa tsy nisy finoana ntsony azy atao anatiny satria tamin'ny fotoana Jesosy nanontany azy hoe te ho sitrana va ianao raha ny tena avaly teny tokony avaliny dia hoe te ho sitrana fa saingy zao no navaliny satria fantany loatra fa isaky ny metsika ny rano tsy mety tafaroboka mihitsy izy dia zao no heverina no heveriny fa ohatran'ny olona mandalo rehetra ihany angamba Jesosy no heveriny fa takan'ny olona rehetra ihany angamba Jesosy dia zany nahatonga azy tsy taitra ntsony ka niteny hoe isaky mba metsika ny rano dia tsy mba misy mibata io zany nieritreritra fa mety mba afaka anampy Jesosy hibata azy ampirobika azy eo anatin'ny rano mety zay nieritreretiny raha tsy diso satria zay le fanontaniana hoe Jesosy mantany te ho sitrana va ianao fa izy namaly hoe isaky mba etsehana ny rano dia tsy mba misy olona afaka nibata raha azoko tsara zany dia ohatrany hoe mba nieritreritra zany hoe Jesosy sady mba afaka anampy azy hiaritra aminy aloha hiandro fihetsehany rano tsy atatra ray volana na tapa-bolana na heri-taona mba afaka hibata azy fa ny zavatra mahafinaritra dia zao hoe rehefa miona amin'i Jesosy ny olona ray ka misy etaeta ao anatin'ny fony dia zao tsy miala maina zany zany olo zany ka izany indrindra no etsotsika ndretolo hoe paster araka ny efa navery teo hoe tsy miantso ny eny ho avy any no milliardaire sy ny sisa sy ny sisa fa ianao anatin'ny olana io mihitsy no nandrahan'Andriamanitra anay ianao anatin'ny aretina ianao anatin'ny tsy fahasalamana efa mambolana matonana efa manomboka ilikiliky ny fianakaviana ny olana paster raha marary herinandro ray volana mbola fandimbidimbeo ny fianakaviana mikarakara fa amin'ny fotoana ny olona rehefa manomboka 2 volana 3 volana embolana lasaotra efa taiza aretina zany dia zao manomboka tsy tia lala azy tsony ny olona na ny lamba anaovany arany manomboka efa tsy rarahin'ny olona tsony efa tsy dia ohatrany efa tsy dia misy mirara azy tsony ka androany fotoana anao ty androany ty hoe maninona anao no nahena ty onjam-peo ty na ninona anao no nahita ty fahitalavitsy ty androany ny fotoana ny etsehan'Andriamanitra fahasoavana eo amin'ny fiainanao andraisanao fanasitranana matotsika paster miantsolona dia be dehibe ny fahitatsika zay efa eto amin'ity fahitalavitra toy moa dia matetika misy fijoroana vavolombelona tsy hoe olona karamaina fa be dehibe ny zavatra efa nataon'Andriamanitra zany hoe raha miantsolona zany tsika dia tsy miantsolona fotsiny hoe hoany fa hoany fotsiny fa minitsika fa manao zavatra Andriamanitra ary be dehibe ny zavatra efa hitatsika ary na itsika zao dia niaina zany hoe
toerana ohatr' zao nisy atsika taloha fa Andriamanitra nisintona atsika nanala atsika tamin'izany toerana zany ka miantso anao zay a ninonina olana anao ninonina karazana zavatra mamatotra anao ninonina zavatra tsy resinao efa niezaka ianao tamin'ny hery maha-olombelona anao nanao an'ireny karazana zavatra maro reny ianao mba hitsaboana vatana hikarakarana ny tenanao nefa mandraky tia androany dia io ianao mbola tavela io foana androany a fotoana mangina Andriamanitra anao fotoana mangina Andriamanitra nyity tokantrano ity zay mahita nyity fahitalavitra ity fotoana mangina Andriamanitra nyity toerana zay mandray an'ity otsape ity ty fotoana androany ity ka manetana anao zay amin'ny anaran'i Jesosy a tongava fa tia hanafaka anao Jesosy a tia hanasitrana anao Jesosy azon'Andriamanitra atao manasitra anao eo ambony fandriana eo fa Andriamanitra dia mitaky etaeta ao anatin'ny olona anankiray hoe misy etaeta ao anatiny ao mba jerevan'Andriamanitra ny fahaterena sy ny etaeta ao anatin'ny olona anankiray ka manetana anao zay a araky ny efa voalaza teo fisaky ny alarobia amin'ny 12 a sy ny alakamisy amin'ny 12 etsa trano fivavahana vahaony oloko etsa amin'ny paradesy taloha na etsa pita bazary may efa trano fivavahana vahaony oloko izy misy amin'izao fotoana zay tena nanatao fotsiny raha pasteur rehetra ny janonatsika ny vavahantsika tao dia efa be dia be ny olona nandray fanasitranana be dia be ny olona nandray fanafahana be dia be ny olona nijoro vavolombelona noho ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ka izay fahatsaran'Andriamanitra zay ny mbola tiana ilazaina aminao tiana hiampita aminao fa mbola tsy niova ny herin'i Jesosy io a omaly an'io mandrakizay ka manetana anao zay amin'ny fotoana io a andray fahasoavana ianao a ary natoka fa amin'ny fotoana tongavanao any dia tsy alamaina ianao a fa andray ny anjaranao avy amin'i Jesosy paster ia ety amin'ny tapany faharoa dia ny zavatra tiana horesana dia tsotra ny fiainanao a rehefa tsy hitanao tsony zay lalany ivoany efa avy nandeha tany amina mpitaiza ianao nandeha tany amin'ireo karazana fomba maro isan-karazana ianao niindram-bola ny sasany pasteur ianjy nandaminana ny fiainana ny sasany ara nampiantso ray aman-dreny andaminana tokantrano atsona ny ray aman-dreny rotota dia ampiavana tokantrano fa tsy misy vokany misy teboka zany ry havana zay tsara ny mampafantatra anao azy eo amin'ny fiainanao lay atao hoe limitin'olombelona dia ao arinan'io limitin'olombelona io dia tsy maintsy Andriamanitra no miditra tsehatra tsy maintsy Andriamanitra no manao zavatra eo amin'ny fiainanao tsy maintsy Andriamanitra no miasa ao anatin'ny tokantranonao misy tokantrano betsaka ange feno vola fa feno korotana ihany koa pasteur Iandry misy tokantrano betsaka enao maheno tsara nay mihitsy mahita tsara anay ianao zao dia izy hoe za nge zany pasteur mafy ange zany pasteur nen'ity lehilahy ty pasteur Iandry 7 taona 7 taona hiditra 7 taona no nandalovan'i Jesosy tsy mipetraka teo amorony rano teo foana Jesosy pasteur Iandry fa nandalo Jesosy zany hoe tsy niara-nonina taminy teo Jesosy hiandry ny rano hetsika fa nandalo Jesosy teo izy teo sitrana va ianao mba indraminay zay tenin' Jesosy zay androany amin'ny mahiraka anay a manontany anao zahay amin'ny anaran' Jesosy avy any Nazareta teo sitrana va ianao te hitsangana eo ambonin'io fandrinanao io ve ianao te ho afaka ao anatin'io olanao io ve ianao te ho afaka ao anatin'io savorivory sy korotana tokantrano io ve ianao misy olona ny pasteur vola ananany ny fiara ananany fa ny zavatra tsy ampy ao amin'ny fiadanam-po tsisy fifaliana inona ny antony zaza anankiray aminateraka ao anakefatra no maditra dia tsisy mandeha amin'izay loany no fiainanao tsy mora ne zany pasteur Iandry tsy mora zany pasteur Iandry ary mila takatsy retolo reto fa mila an' Jesosy misy fotoana efa misy olona moa miresaka foana rehefa mandeha mifandara toy izao za nge efa manana ny fiangonako hoe za nge efa ohatran'izao hoe ity lehilahy ity dia efa tonga tao amin'ny fiangonana miangona niaraka tamin'ny olona marary pasteur Iandry izy taony nandriny mararomaro zany hoe zay tsy afaka mitsangana zany dia alaivo saratsaina zany hoe mety efa tena akaiky an'le rano ange ny plasiny amin'izany raha hoe 7 taona dia mba nitany alohany rehetrarehetra tany zany efa mba sitrana efa mba nakasika ny rano talohany fa izy zany efa mba akaikikaikin'le rano ao dia ozy izy hoe rehefa etsehana ny rano zany ray tsisy mandroboka zany hoe nohony amin'izy paralysé nohony amin'izy tsy afaka mihetsika vavany zany mbola afaka miteny pasteur Iandry be dia be ny olona tratrana paralysis na hoe paralysé ny tenany ray manontolo dia izy mbola afaka miresaka tsara ihany misy koa le matily miraikitra ny vava miraikitra ny tanana havanana miraikitra ny tanana havina miankina amin'izay faritra miraikitra eo moa be dia be an'ireny dia ray mijery an'ireny tsika pasteur zao ange pasteur Iandry tsisy hoe olona efa antitra be 20 taona ihany na 50 taona miakatra vao tratra ny AVC fatra amina olona 30 taona tratrany olona 5 taona tratrany ary zay vavolombelona zany misy olona marary maro efa nisitran'Andriamanitra
tao anatin'ny trano fivavahana délivrance vavaka délivrance matanjaka ity fotoana anasana inao ty indrindra ny asabotsy etsy Mangarano amin'ny trano fivavahana fohy be ny vaon'ny oloko eto Tamatavy ao Mangarano amin'ny 200 metatra miala amin'ny arabe Damaskosy ny Mangarano 2 zany dia mahita an'izay trano fivavahana vaon'ny oloko zay maro tam'reto olo reto no efa namonjy an'izay fotoana zay pasteur tany amin'ny toeran'io ary misy ihany koa lay fohy be anankiray izay fohy be ny orina eto Tamatavy ihany koa ao amin'ilay toerana tsony hoe Paradise teo aloha na ex Paradise zany lasa trano fivavahana vaon'ny oloko moa izy ankehitriny fanasitranana fanafahana fitahina araka ny fandraisanao teo be de be zavatra tsy vaovahanao amin'ny maha-olombelonanao intsony fa tsy maintsy ilainao an'Andriamanitra ilainao ny fanampian'Andriamanitra ilainao ny fanafahana avy amin'Andriamanitra ilainao ny famonjena avy amin'Andriamanitra mety efa mivavaka ianao amin'ny toeram-pivavahana anankiray zay tsy miteny mihitsy zany zay hoe tsisy Jesosy ao amin'ny toeran'io fa ny azona ilazaina de hoe ny rahanao amin'izany iraka na délivrance ministère na délivrance zany ny fiangonana ny toeram-pivavahana io de mandray olona isan'andro indrindra moa aoriana fotoam-bavaka raha misy olona pasteur mba te hiona amina mpanompon'Andriamanitra mba te hanantona mpitandrina na pasteur de afaka manantona ianao de raisinay misy fandraisan'olona ny tsara mariana ny fanasitranana de tsy hoe ndeha mba ho andramako zany ho any am-piangonana zany ka ry zareo miteny hoe eo no eo ianao de sitrana misy olona pasteur tsy mivavaka ny ataony rehefa tonga any am-piangonana fa mandehandeha ohatrany hoe ndeha hitsangatsangany any an-jaridaina de hifoka rivotra madio ny fivavahana zay ataontsika zany zay no anentanako anao de ny aty ampiandohany aty aty ampamaraparana ihany koa zany misy olona manontany pasteur any rehefa nanao fandarana atsika de hoe any amin'ny radio any moa misy olona manontany inavy ny zavatra ilaina pasteur misy karazana fombafomba ve zavatra azo atao sy tsy azo atao tsisy an'izany pasteur ihany fa zao fotsiny hoento ny finoanao hoento ny tenanao miaraka amin'ilay aretinao miaraka amin'ilay olanao iresaka momba ny Jesosy tsika de zay Jesosy ianao indray no mifanaraka amin'ny Jesosy eo Jesosy manasitrana ary zay vavolombelona zany misy vehivavy vao tonga namonjy fotoam-bavaka indray mandeha pasteur ihany marary misy manindro any anatin'ny fony any fa fotoam-pivavahana indray mandeha na eno maivamaivana na eno afaka tsara de zay moa mampianatra rehefa miala eto ianao de hoeto mody le fanasatsanana azonao hoeto mody le fahasalamana azonao fa tsy hoe miverina kizitina be indray ianao rehefa tonga any an-trano zay moa zavatra mahazony olona pasteur ao am-piangonana izy feno fifaliana ao am-piangonana izy feno firaviravona ao am-piangonana izy feno fiadanana raha ny filaza azy satria ny olona mifanena amin'ny koa olona mitsikitsiky daholo tonga any an-trano izy olona mamilava no mitsena azy any de inona ny tokony atao ampianarintsika anatin'ny trano fivavahana zany ny fahaiza miaina miaraka amin'Andriamanitra ny fiarahana amin'Andriamanitra Jesosy ange teto nanontany pasteur ihany ny fanontaniany Jesosy de jerenao tsara te ho sitrana va ianao izy zany tsy niteny hoe nakaiza amin'ny fianakavianao izy zany tsy niteny manao hoe atsovy makaty ny avanao aloha iresahako aminy fa raha mbola afaka niteny lay lehilahy de zao niteny lay lehilahy manao hoe tompoko raha etsehana ny rano de tsisy afaka mandroboka ao anatiny eo mihitsy hitanao zany nen'ilay lehilahy azy efa tsisy fanantenana ntsony raha nytao aminy pendant 38 ans 39 ans environ teo eo amin'ny 7 taona 7 taona manodidididina teo de teo no nahadiso fanantenana azy manao hoe zay 7 taona zay raha narary ve tsy nisy nahasitrana za koa mbola tsy tonga ny toroko tsisy mandroboka ao anatin'ny rano ka ahoana no atsapako fanasitranana fetretany moa araka le teninao teo de hoe olona mitovy amin'ny olona rehetra le manoloana azy Jesosy Kristy avy any Nazareta zay torinay aminao de tsy olombelona mitovy amin'ny olona rehetrarehetra Andriamanitra izy no atao hoe Jesosy izy lay mpanafaka izy lay mpamonjy izy lay mpanasitrana io trosanao io tsy mifindramam-bola etserony mahavahany io fa taridalana avy amin'Andriamanitra teo afaka va ianao ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny tenin'Andriamanitra de aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra hitanao ny fiainona ho an'Andriamanitra ianao zao manana olana be manaraka n'ity fandarana ity foana ianao de isaky ny miaino an'ity fandarana ity ianao de henonao maivamaivana ny anatinao zay le mahatonga azy hoe aina ho an'izay mahazo azy pasteur Jesosy niteny tamin'ilay lehilahy Jesosy niresaka tamin'ilay lehilahy de fananomboka nisy aina tafiditra tao anatiny satria nisy tenin'i Jesosy ary rehefa tonga le fanontaniana de ohatry mbola nisy souci kely aloha nisy tahotra kely nisy fanahina kely tao aminy manao hoe tsy possible zany de ozy izy Jesosy raha te ho sitrana ary ianao zao za milaza aminao
ataony fandrinanao zany hoe lay tenany jesosy ny nahatonga azy tafatsangana teo ambony fandrina fa tsy lay izy nandritra 7 taona misy vehivavy mitaraina mijaly ampanambadiana mitaraina maditra zanaka ray mpianakaviana ray mpianakaviana misy karazana fiainan'olona maro pasteur Nyandry ty ampamaranana mikatso mihidy tsy mety daholo zay atao ary misy vehivavy zay nilaza manao hoe pasteur hatramin'ny tsena namidy tsisy vahaolana ntsony zao teniko taminy na de efa lafo aza ny tsenanao zay anao vao tonga ty am-piangonana mbola misy indray ny vahaolana tao anatina fotoana vitsivitsy pasteur Nyandry tafahoana tamin'ny olona anankiray zay moa le atao hoe fahasoavana fahagagana fitahina tafahoana tamin'ny olona anankiray zay mpamatsetana efa ela tsy niona taminy olona niaranakaetana taminy olona io fa efa tonga mpamatsetana zany zao le olona taty arina ilay vehivavy avreraka potika antsenany tafahoana tamin'ny olona io ndray de mifampiresaka mbola manao an'ireny asa reny any eny tompoko nanomboka teo pasteur Nyandry ilay lehilahy niaranakaetana tamin'ny fahiny taloha nanome entana ho azy ahafahany mivarotra miverina lasa mpamatsetana ndray koa le anabavy hitanao am'zany ny fahasoavan'Andriamanitra pasteur zany zany tsy resaka fotsiny ny olona rehetrarehetra maro be amanjatony tonga ao amin'ny fotoana io de olona efa nandray zavatra avokoa pasteur Nyandry tsy hoe olona vao miandry zavatra fa olona efa nandray zavatra ka izay no hanetanana ianao ety ampamaraparanana 7 taona 7 taona tsy haiko hoe 4 taona ny eretanao ty lehilahy ty arasitrana ity ray mpianakaviana ty ara afaka koa nahoana moa ianao no diso fanantenana nahoana ianao no very hevitra nahoana ianao nitady amoy fo ozy izy anao raha fozaka pasteur efa tsy tia nysobaviko pasteur tsy tia nitokantranonay mihitsy pasteur nitian'ireo fianakaviam-badiko reo ravaina fa tsy zany nitiany Jesosy mato mbola miorona nitokantranonareo mivady tongava mandray anjara filaminana ho an'ny tokantranonao tongava mandray anjara fanasitranana ho an'ny vatanao ho an'ny nofinao tsy ny olona ngemy marary fa ianao tongava mandray anjara taridalana hitezanao an'ireo zanako reo tena zavatra ampianarintsika anatin'ny fiangonana zany pasteur fitezana taridalana ho an'ny fitezana satria raha vao ny zanako anankiray fotsiny maditra nininina renanao eo tsy tafavoaka zany ianao marary fo ianao nikitakita lava zaza ianao na ny manantaranakaratsy ianao de ataon'ny olona hoe jere mba zanakireny olo reny zany ange de efa mamparary fo pasteur ny vola hanina ny azo ny vola vidina pasteur ny fitaovana ny azo ny vola vidina fa ny vola tsy mahavidy ny fifalianao ny vola tsy mahatonga ny zanakao hoendry io vola io mpiasanao mety be dehibe pasteur Nyandry fa tsy mampahendry ny zanakao zany no ana ietsotsika nretim-pianretra ny areti-po mahazo anao azon'Andriamanitra ho ampidiana ho fifaliana io te ho sitrana ava ianao te ho sitrana ava ianao tongava etsy amin'ny trano fivavahana vaony oloko etsy Akiriry ampitany Bazarmay na am'le toerana tsony hoe Paradise teo aloha alarobisy alakamisy samy amin'ny 12 ratoandro zay no anasana ianao ary indrindra ny asabotsy etsy Mangarano 200 metatra mitsofoka ny Damaskosy ary Mangarano na ihany koa eto amin'ilay trano fivavahana vaony oloko Akiriry Paradise teo aloha sy manerana ny fiangonana vaony oloko rehetra eraky Tamatavy tsara zany mampafantatra pasteur fa isaky ny parcelle efa ila isy ohatrany hoe quartier ana Andrano Madio efa misy aty dépôt aty amin'ny faritra maro isan-karazany efa misy fiangonana vaony oloko avokoa pasteur ka zay no anasantsika menakavy andretolo reto hatrany Verrery hatrany amin'ny toerana maro isan-karazany aty Tanamakoho aty misy betsaka tsy voatanisy fa afaka manontanytany eny manodidina anao ianao na de efa heninao ihany koa aza reny de azonao atonona ireny toeram-pivavahany reny zay tsara manamarika fa niraisan'ireny fiangonana rehetra trano fivavahana vaony oloko reny dia ny délivrance zany hoe ny fiangonana rehetra andehananao zany de ahitanao délivrance ahenonao ihany koa délivrance afaka manatona ny mpitandrina na ny pastora na ny pasteur zay mitandrina an'ireny fiangonana reny ianao de afaka manantony ihany koa ho am'izay fotoana izay milohan'ny ivavahana ianao ny pasteur Nyandry nitondra vavaka famaranana dia io misoratra eo ambany io ny fandaram-potoanantsika sy ny laharana tarby zay ahafahanareo mifandray aminay ahafahanao mifanerasera aminay ka dia mino fa natsapa ianao kristianina mila fanafahana mpanompon'Andriamanitra mila famonjena mino fa tsapanao ny zavatra andrasanay teto Jesosy avy any Nazareta no mandalo
na firy taona dia azon'Andriamanitra antoka azona iantoka fa afaka manafaka anao Andriamanitra manasitrana anao Andriamanitra pasteur Andry ho am'vavaka famarana eny zay izy tena tsara no mandray fanapa-kevitra satria raha tsisy fanapa-kevitra ihany koa dia tsy hitan'Andriamanitra zay tao ten'Andriamanitra hoe tsy afaka manao na inona aminao mandra-pahitako ny hevitrao ka androany zay dia manentana anao tonga avy tianao Jesosy tadio tsara fa matoa anao nandre an'izao onjam-peo zao nahita ty fahitalavitra ty dia tsy kisendrasendra fa fotoanan'Andriamanitra zay ahafahan'Andriamanitra mikarakara sy manasitrana anao zay ahafahan'Andriamanitra mame fahasoavana ho anao be dehibe no voafafan'ity ten'Andriamanitra ty pasteur le hoe teo sitrana va ianao be dehibe ny zavatra mampahorony olona be dehibe ny zavatra mangejany olona ka eta-pamaranana dia hoe tianao Jesosy tianao zavatra eo amin'ny fiainanao izy avelao Jesosy mba anapaka andreo amin'ny fiainanao raha sitraka ao dia zao osy ny ten'Andriamanitra andramoka izao fa tsara Jehova andramondra aloha fivavahana fa ho hitanao fa ahita voninahitr'Andriamanitra ianao zay ny fotoanantsika teto ary voafetra ihany eto fa anatin'ny fiangonana moa tsika mivelatra kokoa anatin'izay fampianarana zay vavaka tsika hisotra an'Andriamanitra na zavatanterahanyity fotoana ity raha hoe makasitraka amin'ny anaran'i Jesosy sotra no fahasoavana nafanana tanteraka an'izao fotoana izao voninahitra na tompo dia ho anao irery ihany satria anao hatramin'ny talonidrika ao mandrakizay zany ianao ny tamanokana ny isam-batan'olona sy ny tsiraray avy anatin'izay nandre sy ny nijery ty fahitalavitra ty ho tahinao fomba mahagaga sy takatra saina sotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen eny tompoko zay arany fotoanantsika apetraka ny mandra-peo na mandra-pitafa manao velomanao pasteur Andry manao velomandray to vahoaka mahafinaritra eto tahin'Andriamanitra tompoko veloma tompoko vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandeha tanteny izy mba asitra Aku nanisik